Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Nahoana no ambara fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa i Jesoa Kristy. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asa ireo rehefa nisy nanontany izany fanontaniana izany manao hoe inona no porofo ahafahanareo misingizina fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa izany Jesoa Kristy tompo izany satria be deaibe amin'izao fotoana izao ny karazana fanadihadiana izay milaza manao hoe hita tariony ny fasan'i Jesoa Kristy dia hita tao ny tolam-balony. Ary dia misy fanazavana siantifika mihitsy asehoan'ilay olona ao anatin'izany. Dia lasa misalasalitsika ary misy koa ireo olona sasany izay mampiroroa ny sain'ny kristiana dia milaza manao hoe dia ahoana tokoa moa izany raha ohatra ka hoe lainga ilay izy na hoe tsy marina akory. Inona no porofo ahafahantsika kristiana tena milaza fa nitsangana tamin'ny maty tokoa io Jesoa Kristy tompo izay vavahantsika io. Be deaibe moa ny kristiana rehefa anontaniana izany dia tsotra fotsiny ny valiteniny manao hoe nitsangana tamin'ny maty izy satria izay no ambaran'ny baiboly. Ary marina izany kanefa tsy ampy intsony izany valiteny izany satria be deaibe ireo ilay olona izay até no tena mitaky zavatra be deaibe fanazavana isan-karazany amintsika kristiana mihitsy. Ary tsy mahagaga izany fa na dia ny mpianatry ny tompo aza dia mbola misy ny hoe tsy nino mihitsy raha tsy nahita maso dia hito maso ohatra. Ary itsika ry havana dia tena mino fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesoa Kristy. Ary raha misy ny tantara azo antoka indrindra dia ny tantaram-piainan'i Jesoa Kristy tompo sy ny fitsanganany tamin'ny maty izany. Ary ny zavatra tsara ho fantatsika ry havana dia izao misy olona ny teny manao hoe nangalary ny mpianatra ny fatin'i Jesoa Kristy. Ny dikan'izany zany dia izao raha ohatra ka nangalary ny mpianatra ny fatin'i Jesoa Kristy tompo dia fantatry ny mpianatra tsara zany fa nandainga Jesoa Kristy tompo. Raha ny teny izy manao hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo dia nangalary ny zareo zany ny fatiny. Dia fantatry ny mpianatra zany fa lainga ny zavatra ny tenenin'i Jesoa Kristy tompo. Ka ahoana moa no ahatonga an'ireo mpianatra ireo hanolotra ny ainy ho faty martiora mihitsy avy eo tatoriana noho ny amin'ny filazana sy ny fanambarana ny fitsanganan'i Jesoa tompo tamin'ny maty io. Raha ohatra ka zavatra lainga ilay izy ve dia hanolotra ny tenany ho faty amina zavatra lainga tahaka an'izany? Tsy azo saina eritreretina mihitsy ny amin'izany zavatra izany. Ary ny zavatra tsara ho fantatsika ravana dia izao raha vao miresaka tsika izao ohatra hoe tantara hoe nisy ve izany andrinam-pony merina izany sa tsy nisy, dia marobe tsika ny manaiky hoe nisy izany. Ary ny teny izy manao hoe ny ranomasina ny valapariako. Satria misy ny boky izay manazava sy mitantara an'izany ary misy ny mahatonga ny hoe valeur historique ahafahana milaza zany hoe marina izany tantara izany. Na dia tsisy nahita an'izany tsika rehetrarehetra ireo, tsisy nahita an'izany renam-pony merina izany tsika fa nahafantatra sy nandre ny tantarany ary dia mino satria misy ny zavatra samihafa izay ahafahana manaporofo ny amin'izany hoe fisiana renam-pony merina izany dia mino tsika. Fa tahaka an'izany mihitsy koa ny amin'ny Jesoa Kristy tompo. Tadio ravana fa tamin'ny andro talohany tsy mbola nisy an'izany atao hoe caméra zany tsy hoe inany Marie Magdalene dia nanao live tamin'ny Facebook na dia nakany amin'ny fasana dia hitanareo io jerevo tsara fa misy anjely hitako tampoka eto dia nalaina sary dia nalefany tamin'ny profilany tsisy an'izany tamin'izany fotoana izany. Fa ny tantara rehetrarehetra taloha hatramin'izao dia amarinina amin'ny alalana zavatra samihafa daholo ahafahana milaza hoe authentique azo antoka ny fahamarinana izany tantara izany na tsy azo antoka. Anisan'ny zavatra anankiray ohatra zao dia ny hoe rehefa vakiana ilay tantara dia cohérent, misy fifanohizana sy azo antoka daholo ohatra hoe ny toerana. Rehefa mijery ny tantaran'i Jesoa Kristy tompo sy ny zavatra rehetra izay nitranga taminy dia toerana misy daholo hatramin'izao fotoana izao zany hoe Getsemane, Betlehema, Jerosalema sy ny rehetrarehetra izay nambara momba anazy zany. Zay aloha dia efa anisany zavatra anankiray. Ny daty satria jerevo tsara fa anazavaina tsara mihitsy tamin'ny andro Kaiafa ny mpisorona be, i Augusto Kaisarany izao, Ianna no ohatran'izao, Plato no gouverneur dia nambara reny zavatra reny zany dia manamarina an'ilay maha datation historique an'ilay événement izay ho tantaraina eo. Ary manarakaraka an'izay dia tsy izany ihany fa ilay vavolombelona, ny fisiana vavolombelona izay nahita maso no mitantara. Dia izay koa anisan'ny zava-dehibe izay satria dia tadio tsara ravana fa any amin'ny Korintianina voalohany toko 10 rehefa mitantara i Paoly ny amin'ny fitsanganan'i Jesoa tompo tamin'ny maty io dia ambarany fa farafahakeliny olona 500 no nahita an'izany fitsanganany tamin'ny maty izany.
tsy resaka hoe Maria Magdalenina fotsiny io dia hoe zay zavatra nitenen'ny Maria Magdalenina no nenotsika mianakavy fa nisy olona be deaibe niseho tamin'ny mpianatra izy niseho tamin'izy izy ary na dia Paola tsy dia niteny koa hoe na dia izara dia mba nisehony koza izy niseho tamina rahalahy tsy omby 500 izy zany hoe dia efa taorina ny fitsanganana dia niseho tamina olona be deaibe nisy vavolombelona be deaibe zany nahita maso ary ro vavolombelona reo no mitantara sy manoratra zany mahatonga ny filazantsara jereo tsara ny ambaran'ny Luka azy any amin'ny toko voalohany izy dia miteny hoe ry Teofilo izy ajaina ity zavatra teo izy rehefa no fitorako sy no adadiko lalina dia soratako aminao teo anatrehan'ny vavolombelona maro reny zavatra voalohany reny dia maneho fa authentique misy valeur azo antoka zany ilay soratra izay soratana ary ohatran'ny tantara rehetrarehetra ihany tahaka an'izany daholo ny tantara rehetrarehetra ary zavatra manaraka ihany koa dia zao hoe ilay tantara izay nitantaraina dia tsy olona anankiray ihany no nitantara fa olona maromaro ary zay mahatonga ny filazantsara efatra io olona sorsa isan-karazany zany no niavian'ilay tantara dia reny sorsa samihafa reny anefany dia samy nitantara n'iny événement anankiray iny daholo amin'ny fomba ny tantarany azy daholo nefa rehefa jerevana izy dia tsy misy fifanoherana fa tena mifanandrify mifameno daholo ary zany koa maneho fa azo antoka ilay tantara ary ny ankoatran'izay dia zao ny fisian'ireo ilay manuscrite na hoe soratanana satria tamin'ny andro taloha mantsy reo le filazana ny tantaran'i Jesoa Kristy sy ny tantara samihafa reny dia nosoratana tanana daholo dia tehirizy ny olona any ilay izy dia niparitaka manerana ny toerana marobe ny manuscrite betsaka indrindra amin'ny tantara dia ny manuscrite ny baiboly amana rivorivony ny boky izay hita tateoriana zany rehefa nijerevana dia nahitana hoe ty koa misy tantara zay miresaka any amin'ny Jesoa Kristy mitovitovy amin'le Marka koa ty satria ny olona moa tamin'izany fotoana zany tsy isy baiboly ohatrantsika zao fa samy mandika daholo samy nandikandika daholo dia samy nitondra n'iny daholo dia niparitaka le izy ka tena azo antoka satria be deaibe le manuscrite izay nanambara an'iny tantara iny ary zany mahatonga antsika hoe azo antoka ny baiboly raha misy ny boky betsaka manuscrite indrindra dia ny baiboly ary zany mahatonga an'le hoe azontsika antoka izy ny olona nanonatra n'io baiboly any hoe ravana tsy hoe olona taty amin'ny 400 taona taty aoriana mpianatra sy apôstôly izay olona niaina tamin'ilay vanim-potoana iny daholo no manoratra ary zany dia mbola profy ihany koa ahafahantsika mino fa tsy mba hoe rain'ny fiangonana tsy hoe dimbin'ny apôstôly zany nanoratra ny baiboly fa tena ny apôstôly ireo le olona izay niara-niaina tamin'i Jesoa Kristy tompo nahita azy maso mihitsy no mitantara ny zavatra rehetrarehetra izay hitan'ireo olona ireo ary zany no mahatonga antsika hoe azo eritreretina le izy ary ny fitantarana ny fitsanganany tamin'ny maty dia averiko ihany fa tena mifameno daholo ny anambaran'ny olona samihafa azy ka manana valeur historique ohatra ny tantara rehetrarehetra io ary azo antoka ary voapirofo fa tsy hoe anganongan'ny olona tokana no tonga dia inotsika rehetrarehetra fa tena azo antoka io fa zany rehetrarehetra zany akoatran'izany dia izao koa ny fitsanganan Jesosy tompo tamin'ny maty dia tena azo antoka fa misy satria niova ny fiainan'ny olona maro na i Saoly azy dia fantatsika fa lasa tonga Paoly rehefa niona tamin'ny Jesosy Kristy tompo satria velona le Jesosy Kristy tompo ary afaka manontany ny olona samihafa ianao fa be deaibe ny olona no nifanena tamin'i Jesosy Kristy tompo niova tanteraka ny fiainany afaka tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay namatotra azy ary be deaibe ny olona nahatsiaro an'izay le hoe nahitan'le fiadanana rehefa tena hoe niona tamin'le Jesosy Kristy tompo izay Andriamanitra velona izay ary izay koa no ahafahantsika manapirofo fa velona ary tena nitsangana tokoa io Jesosy Kristy tompo dia mbola miasa izy hatramin'izao andro ankehitriny izao ary raha mbola tsy mino an'izany ianao dia meteza ino fambarany tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino ary zany no pirofo ahafahantsika milaza fa ny soratra rehetra izay nambarany tenin'Andriamanitra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra io teo ambany fitarihan'ny fanahy masina reo nanoratra azy araka ny ambaran'ny Timoty faharoa toko 7:20 azy ary tena azo antoka ry havana aza mba misalasalany amin'izany isika fa manana valeur historique authentique azo inona ny baiboly no reo anton-javatra samihafa izay nambarako tamintsika reo fa rehefa tenenina ny olona hoe nisy fe zany Alexandre le Grand dia be deaibe ny mino an'izany nefa ny manuscrite miresaka any amin'izany ka zavatra vitsy ihany ny soratanana izay manambara ny tantaran'izany hoe Alexandre le Grand zany nefa dia mino an'izany olona kanefa ny tantaran'i Jesosy Kristy dia maro lavitra noho ny an'ny Alexandre le Grand noho ny manuscrite soratanana izay mitantara ny momba azy ka nahoana moa tsika ny tsy ino ny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty
nahoana moa tsika ny tsy ino ny zavatra zay niseho zay tantaraina ao anatin'ny soratra masina azo porofona tahaka an'izany ny fahamarinan'ny baiboly sy ny soratra masina ary ny fitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty ka aza misalasalany amin'izany sika dia mahireza ry havana ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.